teraina ny tombo manolotra fiarabana ho antsika rehetra na itsika tonga eto an-tranon'Andriamanitra na mandreo izay manaraka ny fandarana mivantana ny alalan'ny tambajotra tserasera pejy Jesosy mamonjy foibe akoron-drano ofisialy amin'ity tolakandron'ny alahady fahaenina volana septambra taona 2024 ity ho tahin'ny tompony ianao. Amen. Amin'ity arivo ity dia amaky reto andinin-tsoratra masina vitsy reto sika. Salamo 5:1 andininy voalohany 2:5. Isaia 7:7 andininy 7:10. Filazantsara Jona 5:5 andininy 7:10. Vakina avy hatrany amin'ny anaran'ny Tompo mba ahafahantsika mifeny fotoana. Salamo 5:1 andininy voalohany 2:5. Misaorany Jehova miantsony anarany, atao fantatry ny olona ny asany, miraha ho azy, miriraha salamo ho azy, resao ny asany magaga rehetra. Andiny 5: tsarovy ny asa mahatalanjona nataony, ny fahagagany sy ny fitsaran'ny vavany. Isaia 7:7 andiny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy hatrany makitsika amin'ny Baiboly. Eny talohan'ny nisian'ny andro dia izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho ka iza no asakana izany. Jona 5:5 andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy namaly azy hoe ny raiko miasa mandrak'androany ary izao koa miasa. Dia raina amin'ny Tompo. Tao amin'ny bokin'ny Salamo 5:1 dia mitantara, miresaka ny asa ataon'Andriamanitra ny mpanao salamo. Azadiny fa ilay Andriamanitra topoitsika nge raha laka Andriamanitra miasa e. Sera aza variana ianao, le Andriamanitra ivavahanao io ke ka Andriamanitra miasa e. Dia izy miteny hoe atao fantatry ny olona ny asany. Iasa aminao ny Tompo amin'ity arivo ity. Resao amin'ny mpiara-mianatra, lazao amin'ny mpiara-miasa, ambarao amin'ny mpianakavy, apartao ren'ny olona fa miasa Andriamanitra. Dia ny Baiboly miteny andininy 2: miraha ho azy, miraha salamo ho azy, resao ny asany magaga rehetra. Tezitra be ny devoly rehefa tenenina hoe nisy jamba nampahiratin'Andriamanitra, misy mona tonga ny teny no ny herin'Andriamanitra, misy malemy tsangana no ny asan'Andriamanitra. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra dia hidera ny tompontsika satria miasa Andriamanitra. Raha mitondry teny ianao tonga eto amin'ity arivo ity, ao anatin'ity toriteny ity, etsehany finoanao, azonao atsipy amin'ny anaran'i Jesosy ny teny eny an-tananao, dia hitsangana ianao, dia handeha ianao, dia afaka hiasakasaka ianao satria misy Andriamanitra miasa eto. Afaka manandra-tanana avy atsika miaraka amin'ny aleluia mahafinaritra be mihitsy azafady. Amen. Dia hoy ny andininy 7: tsarovy ny asa mahatalanjona,
zay nataony ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Marina fa tsy mbola teraka ny kamaroantsika tamin'ny 61 tamin'ny 63 fa tantara tsy azo kosehana nisy Andriamanitra ny asa teto. Amen. Batisa amin'ny fanahy masina, herin'Andriamanitra nalozongozona tsy hay toaina. Toriteny ny fifoazam-panahy, nitatra ny anatsimo, nitatra ny anavaratra, pakaka ny andefana, nitatra tany atsinanana, ralasy anabavy, afaka miderany tompontsika androany fa miasa Andriamanitra. Amen, 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 amen. Dia mahafinaritra be ny teny lazain'Andriamanitra hoe eno izy, eno izy, miasa aho, iza no asakana. Iza no maniry ny asan'Andriamanitra eo fiainany amin'ny arivo ty. Tsisy asakana an'Andriamanitra tsy hanao zany ho anao ane. Anditiny fitahiny ho aminao izy zay mila fitahina, anditiny heriny aminao izy zay mila hery androany arivo, anditiny fanafahany aminao izy zay mila fanafahana, zay mila fanasitranana tonga eto amin'ny arivo ty. Androany tsy misy atakandro ao anaty toriteny ihany. Iala ny aretinao, iala ny aretinao, sitany ianao. Amen, 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 amen. Io Jesosy ny raiko miasa mandraka ankehitriny. Lasa ny taona 70 zay nandimby ny taona 80, nanisaka ny taona 2000 ary miasakasaka ny calendrier 2024 tsika zao. Fa za mbola te hiteny aminao, mbola afaka miasa Andriamanitra androany. Amen, 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 amen. Atao amin'ny Salamo 115 dia miresaka amin'ny Baiboly hoe maro ny asa mahagaga zay nataon'Andriamanitra, tsy tambo isaina izany. Tsy voaisa, tsy voaisa. Maro karazana. Fa mity ariva ity anankiray amin'ireny no resantsika, ary tiako ianao mba hiaino tsara, tiako ianao mba hifantoka tsara, dia ho tahiny ny tompo ianao androany. Halleluja. Mba fantatrao ve firay amin'ireo asan'Andriamanitra dia ny fampitsimbadiana tantara. Dia rao ny tompo fahaza-matahotra. Mafimafy ny halleluja fahaza-matahotra. Alao sandratsika amin'ny lanitra ny tanantsika anao, halleluja, mafy be fa tsy maninona. Ary angamba fandrenesany sofina ny anao hatramin'izay, fa raha mety ianao amin'ity arivo ity, ny tantaranao mihitsy no hitsombadika androany. Amen. Misy karazany be dia be izy ireo, vitsivitsy ihany ndeo resantsika, dia hivavaka tsika, dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Hitanao ny Genesis 7:30, Genesis 7:30, tantarany Josefa tao amin'ny fianakaviana teo anivon'ireo mpiray tampo. Fitininy io andininy fitina amin'io andininy 7:30 io. Josefa voailikelika, voatositosika, niara-ny fanaovana tsinitsinina teo anivon'ireo mpiray tampo taminy. Mafy zany. Reo mpiray tampo reo ihany koa navita nanana sainy ratsy tamin'i Josefa, nefara tamin'ny fivarotana azy, ary filazana lainga sy tatitra diso sisa no noentin'izy ireo nakany amin'ny Jakoba rainy. Mafy ny toerana nisy an'i Josefa, tsy mora ny lalana no diaviny, fa tao ambadika izany rehetrarehetra zany misy Andriamanitra mijery, misy Andriamanitra mahita. Hita ny tompony ranomasina zay hiara-ny fanilikiliana, hiara-ny fanaovana tsinitsinina any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toeram-pianarana,
any amin'ny fiarahamonina mety ho anavy ny fianakaviana sy ny ankonana mihitsy azy azakivy mahita anao Andriamanitra. Zavatra tsy napoizina Genesis 3:30 i Joseph dia sanatria tolay jamba latsaka tao anaty maizipito ka ny lalako diavina tsy hita maizina ny ampiaizina satria mbola lasa tany an-trano maizina lasa voafonjy lasa ny gadra fa tao anatiny zany rehetrarehetra zany no ny asa lay Andriamanitra mahay mampitsombadika tantara iasa aminao koa izy zao ariva izao. Amen, 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 amen. Zavatra tsy napoizina ary surprise na dia tamin'ny lehibeny mpiandro-trano maizina azy zavatra nitranga satria tsisy nanany eritreritra tsisy nanam-po mihitsy hoe le Josefa zay vahiny andevy mpikarakara tokantrano ity labonna io zay nigadra tao an-trano maizina no nasandratr'Andriamanitra niakatra ambony ty ambony tonga teo anaty eny Farao ary ny efarany dia indro lasa mpanapaka ny tany Egipta ray manontolo. Genesis 2:7 ny 9:7 ka hatramin'ny 7:7 dia mahafinaritra ny fomba ny tantarany Baiboly lay fitsimbadian'ny tantarany Josefa. Mafimafy ny aleloia. Dia raina ny tompo hoe misy olona eto amin'ity toerana ty angamba no mpiteny devoly ny fiainanao voailikilika sy atao tsinitsinina ianao mety efa tena voahity ao an-trano maizina mihitsy ianao androany ankehitriny ry havana fantaro fa rehefa Andriamanitra mampitsombadika tantara avy any amin'ny enatra sy ny fahafambaraka no asandra no any amin'ny fahatsarana sy ny voninahitra avy any amin'ny fampitena sy faharavana no hoentiny amin'ny fananganana sy fanavazana ary na inona atolavaka ny ilatsahanao sy tazomany devoly ianao fonja amin'ny elo mamatotra anao azony Jesosy asandratra ianao ho tonga amin'ny lampasoan'ny fanjakana Andriamanitra. Ho ataon'ny tompo zany zao arivo zao ho atsimbadiky ny tompo ny tantaram-piainanao rahalahy ho atsimbadiky ny tompo ny tantaram-piainanao ranabavy. Si ho amenna dia si ho amenna dia si ho amenna dia si ho amenna zafady betsaka ny tsinino io ve le Josefa io le nigadra io le voendrikendrika io le ohatr'izao anomboka hitanaka vava amin'ny fahitana ny fiainanao amin'ny fahitana ny fanandrata ny tomponao ny masony manodidina manomboka androany zay mino rehetra anao amenna miaraka amin'ny tanana miofahofazafady satria tsodrano anao zay ho avadika Andriamanitra ny tantaram-piainanao manomboka androany. Toy izany koa i Estera. Iza moa Estera? Izy dia taminga ny zazavavy kely kamboty ray kamboty reny ny razambeny no faralan'olona teo amin'ny 12 amin'ny Israely satria avy amin'ny mpianakavy Benjamina izy tena hoe kely izavy mahatsapa tena hoe kely sy ho aleloia aloha fa ny Andriamanitra ngeza be. Haleluia kely fa zao ny zavatra nagaga Estera toko faharoa ny 17 milaza le toerana nisy any Estera lay deparany fa tsy mampino. Estera toko faharoa 17 vetivety ny niodinany tantara ny tsimbadika ny minitsy sekondra ny ora ny vadika ny andro herinandro ny volana taona fa tao anatiny zany namadian'Andriamanitra ny tantarany Estera ilay kamboty kely ilay faralan'olona ny razambeny
ny sandratra eo amin'ny seza fendrianana lasa satro-boninahitra tonga mpanjaka vavy teo amin'ny fanjakana lehibe. Hitanao rehefa mamadika ny tantaram-piainanao Andriamanitra, tsy mijery zay fanomboanao izy, tsy mijery zay misy anao ankehitriny, tsy te halala situation sy ny condition misy anao androany izy, fa rehefa izy miasa zava-dehibe no ataony. Isy amintsika eto andray an'izany fahagagana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsodrany tanora sy ankizy sekoly rehetra zay androany misy aminareo reo ho tonga olona manana maizy azy raha mbola tsy miverina eny amin'irao lanitra ny tompo. Amen, 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 amen. Hoy ny bokin'ny Samoela voalohany toko faharoa andininy fahavalo miresaka ny fideranan'Andriamanitra nataony Iana mamany Samoela hoe Andriamanitra manangana ny manitra ho afaka mivovoka, manandratra mipangataka hiala amin'ny zezika ary ampiara mitoetra azy amin'ny mpanapaka ka hampandova azy seza fendriana ny voninahitra. Vovoka ve ny misy anao ankehitriny? Zezika ve ny misy anao ankehitriny? Indraindray dia te handrora ny olona mijery anao, indraindray manondromorotra anao manodidina, indraindray maty-fosy ianao ampiasana, indraindray dia tena mijery ianao atondresaka sy fanalan'andro angamba ianao noho ny olana, noho ny fantrana, noho ny problema, noho ny zava-manahirana. Aza mitomany fotoany ty androany ty, manomboka androany manao fondation Andriamanitra minitra sy sekondy dia hiara-iasa atonga anao amin'ny anjara voatendro anao, anandratany tompo anao, famirapiratany, voninahitra, fisandratany amin'ny anaran'i Jesosy. Mafimafy ny amen, 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 amen. Alleluia. Be dia be ny zavatra azo resana, fa tadidinao ilay lehilahy teraka jamba, Jaona toko fahasivy, jamba hatrany ekipon-dreny, lasa saina mpianatra teo am-pandiniany zava-misy dia nanontany an' Jesosy, mpampianatra fio lehilahy io ve no nanota sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Tsorin'i Jesosy fotsiny, tsy io lehilahy io no nanota, tsy ny ray aman-dreniny koa ny problema, fa navela isy mihitsy zao mba hanehoana ny asan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Te hanoratra tantara vaovao eo amin'ny fiainanao mihitsy Andriamanitra, te hanangana pejy vaovao eo amin'ny fiainanao mihitsy Andriamanitra. Tateorina Jesosy niasa no napahiratra ny masony io lehilahy jamba io, dia hoy ny témoignageny zay tsy azo zongozonina zao ihany zavatra ray loha mifantatro, jamba teo aloha mahiratra azy. Halleluja. Ataonany maro ny najambainy ny devoly tamin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy fiainam-paratsy iny ianao, ngamba eny lalana maro nefa vitanao, zavatra maro nefa nataonao, indrisy nefa nitondra takaitsy ary tsy nitondra vokatsoanao ny fanatanterahana an'izany zavatra zany. Seto no naterany no entiny teo amin'ny fiainanao ranomaso, nenina, alahelo, ratsy, fa amin'ity androany ity ampahiratra ny masonao Jesosy, dia ampitsambadika ny tantaram-piainanao izy, ary eo amin'ny esaka ara-panaty resantsika ity ho afahany ianao androany, ho afahany ianao androany, ho dioviny ianao androany, ho avelany ny elokao androany, ho sasany ianao androany. Koritianina faharoa toko fahadimy andiny fito ambin'ny folo, raha misy olona amin'ny Kristy olom-baovao izy, lasa zavatra taloha tonga vaovao zavatra rehetra. Ho avadika Andriamanitra ny tantarany zay rehetra tonga eto androany. Alleluia. Ho avoakany avao maizina ianao dia ho apotrany eo amin'ny mazava, ho alany eo amin'ny fahefany Satana ianao dia afindrany eo am-pelantanan'Andriamanitra sy ny voninahiny, ho alany eo amin'ny lisitry ny hery ny anaranao dia afindrany eo amin'ny boky ny fiainana, rehefa tsona ny anarana dia hoany ianao, hoany ianao, hoany ianao, hoany ianao. Amen.
koa ny anankiray. Tadidinao le voasoratra amin'ny Luka 5 manomboka amin'ny 14. Jesosy teo amoron-dranomasina. Teo ry Petera. Fa vita ny nataon'i Jesosy. Todika tamin'i Petera izy. Petera, raiso ny aratonao. Midiro amin'ny sambo kely. Misoa amin'ny lalina ianao. Dia arotsay ny aratonao mba hazahoana hazan-drano. Inona moa ny zavatra nisy teo? I Petera nandritry ny alina ny arotory teo. Sotroina kafe ka ny sotroina tekahoaka natao daholo ty gote rehetra ty. Lasany amin'ny 2 maraina, amin'ny 3 maraina, tsy nahazo na kely azy. Tsy mbola nisy ohatry ty ozy Petera. Tena tsy mbola nisy ohatry ty. Tena mafy ty. Mafy! Hitan'i Jesosy zany rehetrarehetra zany. Zay ny natongavany teo amin'ny toerana io. Dia ny rano Petera! Saotra ny tompo. Fa i Petera! Tsy Petera be adevitra. Tsy Petera be commentaire. Tsy Petera be discussion. Fa Petera pakato. Lasa tokoa izy. Voiziny amin'izay le sambo kely. Voiziny. Tonga teo amin'ny lalina amin'izay dia narotsany. Jeriny rehetra. Inona ny tranga? Stominy Petera amin'izay. Stominy. Tsy zaka bataina. Natsony namany. Jona, Apio, Jakob, Avilo, Andrea, Angakangana, Fahoana. Tsy zakako bataina zasa mirery ity. PDB. Tsy mbadika le tantaram-piainana. Tsodrano mpitoroteny rehetra zay. Pasteur, sekoly biblika, mpitoroteny evangelista, mpitoroteny mpanampy rehetra, mpampiany sekoly alady, mpiandraikitra tanora, zay tonga eto amin'ity toerana ity. Itsombadika manomboka androany eny amin'ny tantaran'ny fanomponao ny tsy fahombiazana rehetra ho levina anezany ka ho fahavokarana, fahombiazana, fisandratana, fahagagana, zany eny anoetiny fanamasina eo fanomponao. Amen. Misy miteny zatsy anao evangelisation ntsony. Aiza veranga 4 million lany. Tsy nahazo na sekoly alady ray aza. Sonao mirantiranty ohatran'ireny inireny. Ohatra mba tena hoe isinina tokoa eto. Ny feo farina ohatran'ireny avy ny arotory tapabolany ireny. Tsy anao tsony ary misy efa tena kivy. Anio. Isy tantara-panompona itsombadika. Azo fanahy be dehibe anao manomboka androany. Azo fanahy be dehibe anao manomboka androany ahita vokatra ianao. Hoy ny bokin'ny Job ny 9 eo amin'ny 7 manao hoe na dia kely azy no ny andohanao. Ho lehibe indrindra ny hafaranao. Hoy ten'Andriamanitra tao bokin'ny Isaia 10:20 manao hoe firenena malemy ho tonga firenena mahery. Ny kely ho tonga rivo. Za Jehova no ahatonga sy atanteraka izany amin'ny fotoanany. Hitaro ny fiangonanao pasteur. Oka eritreritra extension amin'izay ianao. 20 mpinao ho tonga 200 zany. 50 mpinao ho tonga 500 zany. Asio amen. Oity ray mpianakaviana zoky olona kiray nanatona. Pasteur, jerenge ty zavatra asehoko anao ty. Dia gaga inona no asehony? Sary atao koron-drano, babangona be. Fa hoany ty rahalahy io ozy izy ny sary taminareo fa tavo niditra teto. Io ay nasehony teo le daty. Dia nakisany kely ny ray. Dia tia ny ray jerena zao ozy izy. Jereny ray. Misy olona ato. Misy olona. Ary tio ahoany ty?
ity izy am'izao fotoana zao. Mafimafy ny aleloia, azafady 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 azafady. Isaia 4:7 hitatrany amin'ny akavanana sy any amin'ny akavianao, taranaka ho azony tsetilisa asiny mponina ny tanàna lao. Isaia 4:7 alalao ny toerana lainao, okoenjana ny nambaindainao, azavela isiketrina, alavao kofenao, ao reny mafiny tsy maday anao. Aleluia. Isy fitombona sy fiazakazana ho amin'ny fahavokarana ny asa fanomponiny ny tsirairay avy. Itombo isany ny tanora endreketanao, itombo isany ny sekolelady endreketanao, itombo isany ny fiangonana ny zanam-piangonana. Hitaka ny Jesosy mamonjy satria Andriamanitra nay mampitsombadika tantara farany. Mialohany amezana azy teo amin'ny tendrombohitra Karmela, rendez-vous niona ny Eli tamin'ny mpaminan'ny bala. Petraka teo nanao ino ty arbitrage zanak'Israely. Tsy niambamba mihitsy Eli. Nahoana no mirorosainareo zanak'Israely mpiverin-dalana mangatsipo? Rabala n'Andriamanitra manarazy, rajava n'Andriamanitra manarazy. Napetraka teo fitsipy-dalao, aleo zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo no Andriamanitra. Raikitra tokoa mifanatitra. Mpaminan'ny bala dia nieritreritra fa aomby izy ireo, alefany ny azy. Maraina, midi, tonga ny après-midi, efa reraka, efa farapeo. Aizako mivadika ohatry ny reny alika mitomany valala reny tsisy. Balo! Tsisy ninnininy, tsisy! Tetena ny tena, natao daholo ty démonstration rehetrarehetra ty. Fa ny alamaina. Okizay ozy Eli, misy taimininy ty raharaha ty. Okizay. C'est mon tour. Anjarako zao. Anjaranao zao sera. Anjaranao zao frera. Anjaranao zao Jesosy mamonjy eo. Anjaranao zao e. Nidika tsehatra Eli. Namboariny ny altara, nalainy ny vato 12. Mety ny avy any. 12. Efa rava manko izy io. Efa rava. Napetany. Nalaminy amizay. Nataony ny fanatitra. Nrasainy ny vato-tromby. Tolana rano. Nomboka ny vavaka izy. Vao ny vavaka Eli mpaminanjy. Hoy ny 9:30. Mpanjaka 7:20. Mahafinaritra le 18:38. Dia latsaka ny afon'i Jehovah. Naninona hoe latsaka ny afon'i Jehovah. Hitanareo ve frère zany afo milatsaka atao amin'ny serato zany? Hitanareo ve sera zany afo efa milatsaka atao amin'ny frerato zany? Hitanareo ve zany afo milatsaka aty amin'ny pilipity zany? Tsapanao ve fa hanomboka hilatsaka aminao ny afo androany? Alléluia, 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 alléluia. Nanomboka teo, tsy mbadika ny tantara. Satria nahoana le zanak'Israely nangatsipo, velona indray. Totika, niodina, meny lamosiny bala, dia niakohaka tato amin'Andriamanitra izy. Dia hoy izy ireo ny antsoantso 9:30. Jehova, izy no Andriamanitra. Jehova, izy no Andriamanitra. Alléluia, 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 alléluia. Raha lahy sy anabavy, andaontsika mba hijery lavitra. Sahy mametraka fanamby goavana. Aza matahotra fa raha volony ianao
Andriamanitra hitarika anao, Andriamanitra omba anao, Andriamanitra hampiasa anao. Tsy amelanao hitsanga mianatra Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Ity no asa tiany mantsy. Ity fahamarinana ray ity tsy tokony voakosika mihitsy. Rehefa tsy manafika ianao dia tafiana, rehefa tsy mamotika ianao dia potehana, rehefa tsy mandravy ianao dia ravana. Ary rehefa tsy ampitsombadika tantara ianao dia ianao sy ny tantaranao no ampitsimbadia ny fahavalo. Dia ho zary enatra latsa sisa, tantara sisa. Zany Jesosy mamonjy zany hony, zany ngia Daody zany, fiangonana ngeza indrindra hony, fifoazam-panahy voalohany teto Madagasikara, fa tantara sisa. Satria natsombadiky ny taona sy ny volana, tafiditra ny masirasira, fampitehana, fitotonganana, fangatsiahana, fiemorana-po, sanatriany resaka toy ny fiangonana maro zay tsy tamboisainy, tsara fanombohana, fa tateorina ravatsy kelikely. Olona pede manana ndraiky tao am-piangonana, sodomita manana ndraiky tao am-piangonana, olona mpanitsakitsabady, mpabrafy, marovady manana ndraiky tao am-piangonana. Anarany sisy. Tsy ho toy zany ene Jesosy mamonjy. Mba hitsangantsika dia hanova tantara miaraka amin'Andriamanitra sy ny heriny. Za tsy mikontra missionnaire raha tenin'Andriamanitra madio no ety sy Toriteny ka mifanaraka amin'ny rafim-pinoana zay ampianariny ny Baiboly, na iza na vaiza. Fa za kosa resy lahatra be mihitsy, tsy andro missionnaire avy any ivelany ny ampifoa amin'ny Madagasikara. Ianao io zay efa tary eto, raha pasteur reo, raha mpitoriteny reo, ampiasain'Andriamanitra, ason'Andriamanitra amadika ambony ambanin'ny tantaran'ity Madagasikara ty. Ho foana ny kolikoly any anaty birao-mpanjakana rehetra, andeha amin'ny laon'ny fitantanany raha rehetra, ary Madagasikara melohan'ny iverenan'i Jesosy any amin'ny raha lanitra isitaka ny tombontsoa pampandrosoana marina miainga avy eo amin'ny loharanon'ny fifoazam-panahy madio sy marina. Alleluja, alleluja. Jereo ny apôstôly tsy nijery ny tenany sy ny fahakelezany. Teo daholo ny resaky ny olona, mpanjony reo e, mpanarato reo e, reo hatran'izao e, reo hatran'izao. Fa samy joro izy reo tamin'ny mpasahiana ny toriany ny tendra'Andriamanitra, tamin'ny herin'ny fanamasina, lasa tokoa izy nihetsika. Jereo tsara, maro nanampy izy, ary dia nitombo isan'ny olombonjena 3,000 natao batisy, ary fifoazam-panahy nanenika any Jerosalema, nepitana ka ny Samaria, Jody, tonga hatraty amin'ny farany tany, nahazo Madagasikara. Dia ho fihintsika fotsiny ve zany? Andao mba hitsangantsika manomboka androany, sahi miasa ampitsombadika tantara. Alleluja. Engane ny ministera sy ny fanompoana rehetra eto amin'i Jesosy mamonjy. Isy hery mahagaga, fomban'ny fanahy masina, ampitsombadika tantara. Halleluja. Zay ny tokony hijerena akaiky ny RMB. Inona ny fandarana mandeo? Atraizany visibilité antsika ny amin'izany. Mba ahoana sy ahoana, iza ny mpitondra mbavaka, inona ny résultat? Mila manao évaluation tsika. Jerena daholo zany rehetrarehetra zany. Mila manao évaluation ny mpitoriteny, mila manao évaluation tsirairay avy. Ho avy Jesosy. Jereo ny zava-misy eo Moyen-Orient, mampiorokoditra ary mampitsangam-bolo, satria toa tena tsy azo sakanana intsony, mirimorimo ho any amin'ny fahataterahany soratra masina. Iandro rovintsika vao hitsangana.
iandrovintsika vo etsika iandrovina raha lasianabavy ao omeolaka ny fanahy masin'androany ho atombony aminao mihitsy le fampitsimbadiana tantara toe-panahy matimaty sy matoritory rehetra ho leviny eto ane zany androany manomboka androany manomboka androany mafimafy ny aleloia 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 ary rehefa nandray anao mandehana zarao atombo eo amin'ny ankonanao tsy mbadika ny tantara le zanaka matity nanatapavy tsy natahotra an'Andriamanitra mba iovafo amin'izay ho atao batisa amin'ny 1er décembre eto amin'ny batistera ny foibe akoron-drano tsy batisa namboamboarina fa batisa ny fiovampo marina araky ny soratra masina. Aleluia aleluia. Angamba tao anatin'ny aretina sy ny tsy fahasalamana fanaitainana tantarana afatarana anao hatramin'izay na mipamangy anao ary miferonainy antanina latsinainy talata ziska sabotsy tsy mety salama mihitsy ato mbola misy manakotsako kely ato mbola misy ohatr'izao kely dia fa lasa niakatra ny zanaka lerangah lehibe namangy azy tany ambanivohitra dia tonga aty Antananarivo dia mba tsy nandry ny saina sy neritreritra dia niantso tamin'ny telefônina allo manao any nareo any salama tsara ka manao any dada ao io izy ka io izy mena anazy ny telefônina manao any ianao ry dada eny anaka tony rehetrarehetra to mbola manakotsako taoly tony manindrotsindrona aiza moa ny ahitan'le olona ao anaty telefônina hoe tony angamba ianao mety ho tonitony ohatr'izany koa ny aretinao tsy fahasalamanao fanaintainany eo amin'ny vatanao riavana meolaka Andriamanitra androany tia lova tantara izy androany io tsy fahasalamanao io tiany hoe sorina dia omena fahasalamana vaovao mihitsy ianao androany. Le marary teo farihy amin'ny Betesda 8 taona natory teo amin'ny farihy teo efa teo ny kidoro efa teo daholo ny raha jiaby hatramin'ny borosy nify ka ho aiza moko ho aiza moa teo sitrana va ianao Jesosy eny raha etsehana ny rano orio raha makatso makaroa teo sitrana va ianao tsy fantany fiongely afaka manova ny tantaram-piainany iongely afaka mampitsimbadika ny tantarany niasa Jesosy tamin'io fotoana io dia hiasako izy androany hitako eto sady fa misy aretiny efa potseriny herin'Andriamanitra any zao misy virus efa tena foanany herin'Andriamanitra any anaty kibo any anaty tsinay any anaty vavony any anaty foany misy zavatra efa miala amin'izao fotoana zao dia hoy Jesosy ny tendry zao no izy tsangany ianao batao fandrinao mandehany ianao mody tsy nisy discussion tsony na oriny malaky le kidoro efa fisaka be tsy adino le borosy nify efa tena ringitra lasa nody kaka ny olona fa tsy vele io gatsiny le natory lava to mifarihy amin'ny Betesda izy iny ka ary to nitsangana to nazaka kidoro to mandeha novainy Jesosy ny tantaram-piainany tsy mbadika ny tantaram-piainany. Aleluia mafy be azafady roviny anao mba anaiky ho ampitsimbadian'i Jesosy ny tantaram-piainanao tantara ny fahasalamanao tantara ny fivelomanao tantara ny fidiram-bolanao. Amen. Efa midiny eto ny anjely amin'izao fotoana izao ary efa mijery iza no hetsika ampinoana androany iza no hetsika ampinoana androany anampy azy tsika anoana azy tsika ary Andriamanitra amin'ny heriny sy ny fahatsarany rehetra anome voninahitra ny teniny eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainanao eo amin'izay rehetra mino amin'ity hariva ity ho voninahitry ny anarany rery iaby. Haleluia
halleluia. Condition. Inona ny tokony ataontsika? Inona ny tokony ataontsika? Be deaibe ngai mba naniry an'izany sy ny andrandranyizany nitomany an'izany e. Fa ny omaly tsy miova, ny omaly tsy miova. Ary dia tonga toy ny nandatsa azy sisa lay fanambarana sy faminaniana zay reniny sofiny. Misy condition. Voalohany, naverimberiko teo, ekeo omeo laka, omeo sehitra Andriamanitra. Ny saitsika niezaka nanamboatra ny tantarantsika hatramin'izay hany ka tsy naombitsika. Ny fahalalantsika, ny eritreretintsika fa vitatsika amin'ny herin'ny tenatsika manovana io tsia. Asan'Andriamanitra io. Ekeo androany, omeo laka izy. Jesosy io, tsy vitako tsony Jesosy io. Tsy vitako tsony. Tsy vitako tsony. Zay ny nahatonga nalemy teo anoloany ty asanao ty e. Zay ny nahatonga nitomany e. Zay ny nahatonga tena nilofiky e. Tsy vitako tsony Jesosy io. Tsy vitako tsony ty fahasalamako ty e. Efa nialanena tompo. Tsy nisy tsy narahako e. Astisy 500 napiariko tao satria nieritreretiko fa ahitondra fanasitranana ho indrisy anefa Jesosy io. Zao nefa rahako e. Manaiky amin'ity arivo ty. Lavolefina. Midiran-tsehatra Jesosy io. Tiako ifaina amin'ny tantaram-piainako androany. Ampitsimba ty ny tantaram-piainako Jesosy io. Ny devoly no nietaketaka dia nataony ambony ambany ny fiainanao. Ambony ambany. Fa raha velanao Jesosy androany ampitsimbadika an'izany. Ho averiny amin'ny laoniny. Ho ataony ambony ambony indray. Ho averiny alordre ny zavatra rehetra. Dia ho normal amin'izay fidiram-bolana manomboka androany e. Normal amin'izay fahasalamanao manomboka androany e. Normal zavatra rehetra manomboka androany. Amen, 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 amen. Halleluja. Faharoa, manana finiavana. Ninona zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Esory zany. Esory. Inona nampivadika ny tantara tamin'ny andron'ny Josafata, tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka, ka nisy ny fifoazam-panahy. Raha mifanjakan'ny Joda tsanga menatra nampaoriny ny fahavalo no nalaza tamin'ireo mpanjaka teo alohany dia nirainy ny fandimby azy fa tonga teo amin'ny andron'izy ireo nitsimbadika ny tantara. Isy fotoana ny Filistina tonga nanatitra fanomezana ho an'ny Josia mpanjaka. Tsotra no dioviny fanjakana, no dioviny tsangam-bato tsampy sy ny asera rehetra ny kapainy. Ho an'ny Josafata, ho an'ny asa mpanjaka, na dia himaka-reniny azy, na etiny tsy ho andriam-bavy. Rehefa hita fa nandeha tsy mahitsy, tsisy tsikombakomba, tsisy complice. Noentina tamin'ny tahotra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tamin'ny andron'ny Josia, Sodomita rehetra mifongoriny niala tamin'ny tany. Tsy namela izy taminga mpahavetavetana, tavela teo amin'ny fanjakany Joda. Firy mba manam-pahasahiana mpiatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny tokantrano sy eo fiainany. Hitanao Andriamanitra, hitanao Andriamanitra, hiasa Andriamanitra, hamatika tantara izy manomboka androany arivo. Amen. Miandry ny tompontsika, manatena azy, mino, matoky. Zo arivo zao anao dingana ampitsimbadika ny fiainanao izy. Le avy amin'ny ratsy ho afindrany amin'ny voninahitra famirapiratana. Zay to amin'ny faharesena sy ny henatra fa fahamboninahitra ho anomboka ho avoakany ho amin'ny voninahitra sy ny fiandrianana fandresena. Tsofo rano le namanao, andresy ianao manomboka androany. Ho tahiny ianao manomboka androany. Amirapiratra no afinao manomboka androany. Amen, 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 amen. Alleluia. Ndaotsika anao hetsika ara-panahy amin'ity hariva ity. Vonina ve nareo?
tsy vita mikerina mipatanjana fa mila mifanan'Andriamanitra tsika androany ariva. Rehefa eo mifanahy masina, rehefa eo mifanahy masina, omentsika sehatra, omentsika sehatra. Iasa izy. Alleluia, alleluia. Mafimafy ny alleluia azafady. Zay mino rehetra androany, aza miandry zavatra hoe zao na izao, fa tonga dia mietsehanao atsipoko ty tehiny amin'ny anaran'i Jesosy. Iova ny tantaram-piainako manomboka androany. Halleluja. Atsipoko amin'izay rangaty solomaso ty fa iova ny tantaram-piainako manomboka androany aho. Halleluja. Atsipoko amin'izay ty fanafody ity, satria isy opération mahagaga ataon'ny fanahy masina ao anatiko eo manomboka androany arivo. Amen, 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 amen. Alohantsika rahalahy pasteur, ataontsika androso ty aloha ty. Atsoko ianao, vavaka tsika androany, atombony eo aminao ane ny fampitsimbadiana tantara. Dia ny ankonanao, ny fianakavianao, ny tokantranonao, ny ara-panahinao, fanoloran-tena, fiainam-panahy, ny fanompona an'Andriamanitra, ny fahasalamanao koa, fidiram-bolanao, ny tokantranonao, ny hoavinao. Dia ty Madagasikara ity Madagasikara ity, mba ny faneva ny filazantsara, io fa ofo, aenika tany atsimo avaratra, andrefana tsinanana. Amen. Ary ianao tanora sekoly alady, tsy fantatro izay planin'ny tompony amin'ny fiainanao, fa resy lahatra be fotsiny androany arivo. Isy ho lasa missionnaire amin'reto zanakitsika reto, isy ho lasa missionnaire amin'reto zanakitsika reto raha mbola tsy tonga Jesosy. Ianao ane zany sœur, ianao ane zany frère, valio ny tompo androany. Halleluja, halleluja.